dia amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika indray a ao anatin'izao fampahirezana foy izao jerytsika hatramin'izay ny bokyny genesis miverina hatrany am-polohany ary misy antony manokana ina monina tonga atsika nyresaka an'izay rehetrarehetra zay mbo fampahirezana ny fisinny zava-manahira amin'ity taona roapolo sy roa arivo ity zay tsy tongatonga ho azy fa misy zavatra tian'Andriamanitra ampahafantarina an'izao tontolo zao, ampahafantarina ny firenena, ampahafantarina ny fiangonana, ampahafantarina ny isam-batan'olona tsiraray avy. Jerytsika ny tantaran'ireo andro fito kanefa nitanjona kendrentsika tao anatin'izay rehetrarehetra zay efa maninona de taona roapolo sy roa arivo ity no hitrangahan-javatra manerina ty zao tontolo zao ty zay mifamatotra amin'ilay andro voalohany tao 1er janvier nanomboka tamin'ny andro fafito andro sabotsy ary misy fiatraikany eo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona, tantaran'ny firenena ary misy zavatra tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'izay. Milohan'izay tondratsika amin'ny fampahirezana dia ivavakitsika Jehovah-Andriamanitra ray ao dia misaotra anao mandrakariva izahay satria Andriamanitra mitsinjona ianao, Andriamanitra tompony tantara kanefa tsy mamelana eo kivy ao anatin'izao toe-javatra sarotra andalovany ity zao tontolo zao ity mankatahana aminao dia mianokafanao mahasom-panahy ny olona rehetra mba hatakarany tompo ny zavatra kendrenao sy aizany mandre ny feonao ao anatin'izany rehetrarehetra zany tsy dia andringana ianao kanefa mitondra fanantenana kosa manana olona zay matoky anao le sokafany mahasom-panahinay mba hahafahanay mankato ny teninao ny anaranao Jesosy, amen. Dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo ho amintsika mandrakariva. Mampatsiaro ny zavatra misy isika satria mifamatotra be amin'ny fitomboan'ny taona ny toe-javatra mitranga manerina an'izao tontolo zao ary izy io efa hotely taona zay ny zavatra mifamaofao olana aretina loza ny atraika tamin'ity zao tontolo zao ty ary tsisy afabela mihitsy n'izao tontolo zao fa misy fiatraikany eo amin'ny fiainan'izao tontolo zao ny toe-javatra misy rehetrarehetra ary isan'izay lehibe tao anatin'izany dia fitrangan'ireny valinaretina coronavirus ireny zay hidirantsika lalina moa ary mba ho azontsika fa tsy tongatonga ho azy ireny kanefa ny loza na ny aretina na ny zavatra maro isan-karazany ny ady mitranga rehetrarehetra tsy avy amin'Andriamanitra vokatry ny fiodinan'ny olona ary avelan'Andriamanitra hitranga zany kanefa afaka miasa Andriamanitra ao ambadik'izay rehetrarehetra zay mba ahafantaran'ny olona ny tanjona kendreny ny zavatra marina dia mandalo zao fiainan'izao ary ny zavatra mitranga rehetrarehetra dia fanairin'Andriamanitra fa izy vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra andravahana nyity zao tontolo zao ity kanefa na izany na tsy zany azy dia eo foan'Andriamanitra ary miantso ny olona ao anatin'ny toe-javatra sarotra takan'ireny dia taka ny trompetra tsofin'Andriamanitra mba tonga ny olona iverina amin'Andriamanitra ahitany ny lalakalehany ahafahany mandray ny fiapetra rehetra miambina mitandrina mba hisiny ny fiarovana ary mianan-tenany ny zavatra lehibe zay apetrak'Andriamanitra aminy araka ny zavatra hitantsika teto dia nisy ny teny fikasana zay tsy sasatra mamerimberina ny teotoriny miantoko faraka amin'ny telopolo ny andiny fahenina hoe mahereza sy matanja aza matahotra namana azy Jehovah-Andriamanitra no miara-mandeha aminao tsy andahoanao na hafoy anao izy teny fikasana zany ao anatin'izao toe-javatra sarotra zao ary maro ny tenin'ny Jehovah io miasa amin'ny fomba rehetra izy kanefa dia ny toe-javatra sarotra ny aretina ny loza
io tsisy afabela amin'io hoe na marina na tsy marina na minao an'andriamanitra na tsy minao an'andriamanitra manjo ny olona rehetra kanefa nitsindritsika teteo hafa ny fomba hitantana an'andriamanitra ny olona zay matahotra azy hafa ny ny fiatraikany ny zavatra mitranga eo amin'ny olona tsy mahatoky azy ary io toe-javatra io am'izao vanim-potoana zao misy antony manokana na de ohatra ny loza maro isan-karazany de ny teny fikasana de mahavelo-panantenana ho an'ny olona mahatoky an'andriamanitra ary zay no izahantsika azavaina satria ny zavatra tian'andriamanitra ampitaina de afatra mimpita ho am'izao tontolo zao satria tsy afabela raha ny fiatombohan'ny taona fotsiny nanomboka ny taona 2022 nanomboka tamin'ny andro sabotsy ny andro fafito ara-baiboly na efa natsidikitsika tetoe zay andro fafito zay de io le lazain'ny olona hoe fomba filazan'ny olona azy de hoe sabatany jiosy tsy hojerevantsika am'izay misy anton'zay rehetrarehetra zay de zay no natonga tsika niverina any amy genesisy nanazava hoe nanahoana ny zavatra mitranga tamina mironon'andriamanitra nyty zao tontolo zao ty satria tsy nisy olombelona namorona ny andro na nandahatra ny andro na nanao zavatra ety am'ty zao tontolo zao ity fa andriamanitra mitompinantoka tamin'ny famoronana nyty zao tontolo zao ty ary nisy lamy matipaika tanteraka mihitsy teo amin'ny famoronan'andriamanitra isan'andro san'andro de nisy zavatra nataon'andriamanitra zany hoe ny andro tsiraray avy de misy heviny misy antony manokana zay tsy azo ovana de fanjerevantsika le andro enina zay ny fiafarany tam'izay andro fahenina zay de namorona any Adama sy Eva tao amin'ny andro fahenina ary nanomezan'andriamanitra azy ny lalàna hidira amin'ny andro fafito ary teo nijerevantsika satria milohany hidirany eo amin'ny andro fafito de ny zavatra napetrak'andriamanitra Genesisy 2 nisy lalàna napetrak'andriamanitra mba hahafahany reto olona reto a mba mikajy ny fiadanana nytolotr'andriamanitra azy ny 5 sy 7 de zao ny voasoratra hoe ry Jehovahandriamanitra nandidy andralelaka nanao hoe ny azo rehetra eo am'sa de azonao hinanana ihany a fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de azo hinanana fa miandro zay hinananao azy de ho fato tokoa ianao rehefa tena vitan'andriamanitra zay rehetrarehetra zay de ry amin'ny 2 satria manomboka eo amin'ny 1 katratra amin'ny 5 tsy hoe nisy zavatra nifamatika akory fa manazava fotsiny ny 1 katramin'ny 5 amin'ny 2 le fomba nandrorenan'andriamanitra namorona ny zanak'olombelona sy ny fikasana tian'andriamanitra ampitaina aminy fa ire amin'ny 2 de vita ny lanitra sy ny tany ny 1 katramin'ny 7 sy zay rehetra ho aminy ary tamin'ny andro fafito de vitan'andriamanitra ny asa efa nataony a ary de nitsahatra tamin'ny andro fafito izy tamin'ny asany rehetra zay efa nataony a ary andriamanitra nitany andro fafito sy nanamasina azy a satria tamin'izany ny tsaran'andriamanitra tamin'ny asany rehetra zay ny foronony a tamin'ny nanaovany azy raha ny fandehan'ny tantara zany de ny andro enina ny andro ny asan'andriamanitra fa ny andro fafito a de efa tsisy zavatra noforonona intsony fa nahatsako andriamanitra fa tonga lafatra zay rehetra no ariny tena tsara indrindra tsisy zavatra azo anampina tsisy zavatra azo analana araky ny Genesisy 1:1 ary hitan'andriamanitra zay rehetra nataony ozy arindro tsara indrindra zany de nisy ariva nisy maraina andro fahenina zany de vita ary ny andro fafito de tsisy asa ny tanteran'andriamanitra fa ny faly izy ary nanome voninahitra naneo andro io izy satria tena ny andro fafito de andro zay tena nankalazain'andriamanitra natokan'andriamanitra mba hifaliana no ny zavatra tsara indrindra sy tanteraka zay ny foronony
ary mifamatotra tanteraka amin'ny zanak'olombelona. Zay zavatra nataon'Andriamanitra zay de hitatsika fa rehefa tonga ny andro fahenina vita ny tany sy ny lanitra. Inona ny zava-miafiny le andro fafito? Ny zavatra nisy de tao amin'ny andro fafito izy tsika zay efa nyresahantsika teto rehefa voaforona Adama sy Eva ary nanomboka am'izay izy hiatrika ny fiainana ary ny lalàna zay nomen'Andriamanitra azy de lalàna mba hitandrovany le fiadanana sy fahasambarana efa natolotr'Andriamanitra azy. Ary zay no nahatonga ny 5:10 hoe Jehovah'Andriamanitra nitondra ny rahalelaka nampinona azy tao amin'izay Edena hiasa sy hitandrina azy fa tsy le hoe asa rano fotsiny ny tian'Andriamanitra ampitaina tao am'le hoe hiasa sy hitandrina azy zay fa ny kajy tsy ho simba ny fiadanana sy ny fahasambarana sy ny fahavelomana zay nomen'Andriamanitra ny zanak'olombelona. Satria zanak'olombelona raha noforonina tamin'izay vanim-potoana zay tsy noforonina ho faty akory fa noforonina ho velona mandrakizay. De rehefa tonga ny andro fafito, inona no mampiavaka ny andro fafito io? Ny andro fafito de andro anankiray namorin'Andriamanitra ny voariny rehetra sy namelarany teo anatrehan'ny zanak'olombelona ny zava-tsoa rehetra zay nomeny anjakany mba hiadanany. Ary zay no natonga azy hoe nanamasina azy izy, nitsahatra izy, nitay azy, zany hoe misy fitahiana ndikany manamasina, zany hoe nanokana io andro fafito io izy mba ho vanim-potoana anankiray hanolorana ny fahasoavana rehetra ho an'ny zanak'olombelona eo ambany fahefany tsy izy rery ihany fa mba hiadana ny voariny rehetrarehetra. Ny andro fafito zany de famorin'Andriamanitra ny voariny rehetra fa nolorany azy teo am-pelatana ny zanak'olombelona. Ary raha mandinika an'izany de zao namatam-bonina ny zanak'olombelona ny amin'ny fahasoavana rehetra efa napetrak'Andriamanitra azy. Ary eo amin'ny andro fafito no andraisana n'izany rehetrarehetra zany, vory teo daholo ny voary rehetrarehetra. Zay ny andro fafito. Ary zay no mahatonga antsika miresaka hoe tena manany antony ny andro rehetra tsy mifamadika ny zavatra kendren'Andriamanitra ao anatin'ireo andro ireo, ary tsy azo nizaniza ovana satria Jehovah no nanao azy. Tahaka atsika tsy misy angamba eto am'ty zao tontolo zao ty olona manana fahefana na de ao arany faniriany sambatan'olona fa rehefa noforon'Andriamanitra ho gasy raha malagasy ny ao anatin'ny olona tsy misy olona afaka manana fahefana ka hoe ovana ho lasa sinoa, mipetraka ho gasy mandrakariva na de hoe hitady ny fomba rehetra hipetraka any amin'ny tanin'ny sinoa azy tsy hevitra rehefa gasy de gasy, tsy afaka manovana inona de toraka zany keo ny zavaboarin'Andriamanitra hatramin'ny andro zay niforonany. De zao tsy mifamadika mihitsy ny andro voalohany, ny andro faharoa, hatramin'ny andro fafito fa manany heviny, manany antony, manany zavatra tian'Andriamanitra ampitaina amin'ny zanak'olombelona ary ny zavatra lehibe indrindra zay hitatsika ao anatin'izay rehetrarehetra zay. De le andro fafito de ny fanoloran'Andriamanitra natokany notahiny ary nanolorany ny zavatra rehetra ahasambatra ny zanak'olombelona rehetra. Ary teo amin'ny andro fafito io namorin'Andriamanitra ny zavatra rehetra nohariny, eny fa hatramin'ny anjely aza de teo no mifankahita, mijery amin'ny atoko faraky amin'ny 3 ohatra ny tena mampieritreritra izy tony satria ny zanak'olombelona tia manovanova zavatra zay ary ndraindray tsy manaiky ny zavatra apetrak'Andriamanitra. Ary zay le tsy fanekena ny zavatra napetrak'Andriamanitra zay no mahatonga ny loza maro isan-karazany hitranga satria mandahan'Andriamanitra amin'ny vanim-potoana tsy hanekena ny fandaharan'Andriamanitra de fandavana an'Andriamanitra zany mahatonga loza. Jeremia 3:3
de mandininy fa 5 amby telopolo sy fahinina amby telopolo mamperitreritra ty a zao volaza zao jeremia ataoko fa raiky amby telopolo ny andiny fa 5 amby telopolo ka hatramy fahinina amby telopolo zao nolazainy Jehova zay mameno masoandro no fahazavahana amin'ny atoandro sy ny filahatry ny volana sy ny kitana no fahazavahana amin'ny alina zay le mamaritra ny andro sy ny fotoana zay hitatsika tany amin'ny andro famorona zay mampanonja ny ranomasina ka de mironodrona ny onja fampahafantarina atsika daholo zany hoe ten'Andriamanitra eo am-pelatanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra tsy misy zavatra tongatonga azy fa izy nanao azy nasandro sy ny fahazazavana amin'ny ataony zany hoe miafina ao ambadik'izay hoe zao nolazainy Jehova zay nandahatra ny fotoana Jehova tompo maro ozy no anarany ny andimy fahinina amby telopolo raha miova eo amin'ny loko zany filahatra zany ozy Jehova de hitsahatra tsy ho firenena eo anatrehako mandrakizay kosa ny taranak'Israely tsara ihany mahafantaratsika an'izay satria reto taranak'Israely reto de isan'ny olom-bofidin'Andriamanitra no fidiny manokana nomeny lalàny fa tsy hoe ny angarany akory mba ho fianarana ho amin'ny manodidina mba hampafantatra ny jentilisa zay tsy mahalala ny fisian'Andriamanitra ka hisarika azy ireo mba ho isan'ny ankohona an'Andriamanitra kanefa mahavariana nomeny lalàny nomeny ny didiny nomeny ny fitsipiny reto zanak'Israely reto fa ankolaka ny tenen'i Jehova hoe raha miova eo amin'ny laoka zany filahatra zany ozy Jehova de hitsahatra tsy ho firenena eo anatrehako mandrakizay kosa ny zanak'Israely ankolaka ny tenenan'i Jehova hoe raha misy miezaka manova tsy manaiky ny lamy mapetrak'Andriamanitra ndikan'izay hoe mitsahatra tsy ho firenena eo anatrehako mandrakizay kosa ny zanak'Israely zany de zao ho tonga amin'ny fahaverezana lasa tsy olony tsony lasa tsy migoka tsony ny amby fiadanana zay anany lasa izotra amin'ny lalina fahafatesana de loza amina tampo ny andro ny olona ny tanjona ankendraina nefa de zao ny andro farany anke ozy ny lazain'i Jesosy Kristy tsy maintsy hotorena am'izao tontolo zao ty filazany tsara ny fanjakanyity zay vao tonga ny farany satria tsy hoe ny angarona manokana ny zanak'Israely de reo ihany no nahazo famonjena fa ny atserovany olona rehetra fa misy an'io Andriamanitra tokana io na ino ny olona na tsy ino zay tompo marika ny amin'ny fanorenana nyty zao tontolo zao ty nandahatra ny andro sy ny fotoana ary ao anatin'ny andro zay nalahany de misy lamina makipaika zay tokony arahany zanak'olombelona rehetra ary nanome ny andro fafito zay tena andro voatokany notahiny Jehova ary nanolorany ny zanak'Israely nanolorany any Damaseva ny fiadanana rehetra io andro fafito io ihany ko zany na ho an'ny zanak'Israely rehetra de zao andro anankiray natokan'Andriamanitra notahiny ka hanomezany ny fahasoavany rehetra ho an'ny zanak'Israely fa am'izao androtsika zao ihany ko io andro fafito io de misy zavatra tsara homanin'Andriamanitra homeny ny zanak'olombelona rehetra fa manaiky fotsiny ny zanak'olombelona rehetra ny lamy mapetrak'Andriamanitra sy manaiky ny afatr'Andriamanitra hoentiny ao anatin'ny andro tsy raray avy zay mbola ho hitatsika ho ady editsika ny zavatra mitranga de zay atreto zany de hitatsika fa natokan'Andriamanitra ny andro fafito natokan'Andriamanitra mitsara no amasininy ary araky ny tantara de andro anankiray voatokany nanoloran'Andriamanitra namelarany teo anatrehan'ny zanak'olombelona voalohany ny zavaboariny rehetra navelany anjakana ary nanomezany ihany ko ny didy de niasa sy tandrona ny saitena ozytsika araky ny tenin'ny soratra masina zany hoe ikajy tsy ho simba lay fahasambarana zay fa natolotr'Andriamanitra ary tao amin'ny andro fafito nanoloran'Andriamanitra n'izay rehetrarehetra zay kanefa volanina teo daholy ny voary rehetra fa inona koa nefa ny zavatra mitranga tamin'io andro fafito eo na de tsy voalaza ary ato amin'ny Genesis toko 7 fa ny fandalinana ny soratra masina no fahatsika mamaritra mazava tsara fa ny Genesis toko 7 de zavatra mitranga ihany ko
tao amin'ny andro fafito tao am'le vanim-potoana zay namelaran'andriamanitra teo anatrehany ny adama sy eva mivoariny rehetra ary namezany didy misy antony manokana le didy zay nomeny de hoe ny azo rehetra eo am'sa de azonao hinanana ihany ndikan'izay zany misy zavatra hatonga fahavelomana ary ny fahavelomana kendreny jehova omena ny adama sy eva de fahavelomana mandrak'izay fa ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy de azy hinananao samiandro zay hinananao azy de fatoko ianao miditro amin'ny andro fafito de io no mamaritra misy fiainanao ary misy fahafatesanao fiainana mandrak'izay ary eo am-pelatanany adama sy eva zany azonao hinanana miafinao anatin'izay ary misy nefa fahafatesana de zao misy azo anankiray de azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io tsy azo hinanana nvao fa mivanim-potoana hinanana io mahatonga fahafatesana de zay no mamaritra n'le andro fafito ao anatin'ny andro fafito de misy fiainana ho an'ny olona maimeno ny feon'andriamanitra de zay no mahatonga atsika miresaka ny Deutéronomie atoko faraky amin'ny telopolo miandiny fahenina mahireza sy matanjaka aza matahotra namana azy Jehovah-Andriamanitra ao no miara-mandeha aminao tsy andahoanao na afo ianao izy satria taty amin'ny fahatanterahana atao amin'ny andro fironan'Andriamanitra sy namorona ny zanak'olombelona tam'izany de miaraka tamin'i Jehova tao adama sy eva ao daholo zany tsy mivoariny rehetra fa miaraka am'le mpamorona ao anatin'io andro fafito io zay nanolotra teo am-pelatanan'izy ireo ny zavatra ahasambatra azy hatramin'ny anjely osika de izy nefa marina fa tsy voalaza atao am' Genesis toko fahatelo manahoana toetran'le anjely tsara fa nisy an'le menarana zay ndresahantsika teo Genesis toko fahatelo andro fafito mitrangany ao ary menarana ozy ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy menarana de fiantsoan'ny bibidia rehetra zay nataon'i Jehovah-Andriamanitra ary hoy izy tamin'ny raha vehivavy anky efa nataon'Andriamanitra hoe azy hinananareo ny azo rehetra eo am'sa fa hoe raha vehivavy tamin'ny menarana voan'ny azo eo am'sa de azona hinanana ihany fa ny voan'ny azo eo afovoan'ny sa kosa nefa nataon'Andriamanitra hoe azy hinananareo natendrenareo izany fa ndrao maty anareo ary hoy menarana tamin'ny raha vehivavy tsy ho fatotsy akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra fa amin'ny andro hinananareo azy de ahiratra ny masonareo ka atao ho tahaka an'Andriamanitra ianareo halala ny tsara sy ny ratsy ao anatin'ny andro fafito ny trangana zany rehetrarehetra zany manoloana le didy napetrak'Andriamanitra mba ho tandremany zanak'olombelona didy anankaroa miantona anatin'ny didy anankaroa de ho hitatsika moa any am-pandehanana any fa io didy io misy antony manokana mba ho arahany fitsipim-pitondratena arahany mba hahavelona mandrak'izay ny antony io didy io kanefa rehefa nanomboka ny aina am'izay izy ireo de inona ny zavatra mitranga teo le menarana tsy iverena atsika tsony fa efa nazavaintsika teto manahirana raha tsy mahay mandinika tsara ny soratra masina no mijery tsy azo de ho raisina raha-baky tena ny zavatra ao anatin'ny soratra masina fandraindray amin'ny alalan'ny oam-pitenenana no ifampiresahan'Andriamanitra amin'ny olona ary manatanteraka an'le voalazany amin'ny obolon'ny toko fadimy amby roapolo ny andimy faharoa hoe voninahitry Andriamanitra no manafin-javatra ozy voninahitry ny mpanjaka no mamantajavatra zany hoe ao ambadika ny zavatra ambarin'Andriamanitra de misy heviny avokoa zay fomba na tonga ny mpanao raha tam'izay resaka ny menarana tsy ntsaratsika manadiady fa rehefa mijeritsika ny baiboly ray manontolo ny zavatra tsy mazava de voazava amin'ny baiboly hoe inona ny asan'ny menarana ohatra ny mahavariana ihany hoe tena nomena fahaiza miteny taka ny olombelona ve menarana ka afaka ifandray amin'ny zanak'olombelona ka rehefa nijerevantsika ohatra ny omby ny kisoa ny alika ny akoho de manany feoan'izy fa tsy mbola nahita mihitsy sika angamba biby ka ny resaka taka ny zanak'olombelona kanefa eto ny menarana ny mahavariana de zao ny resaka tamin'ny Eva
ary zay resaka natao tamin'ny evy zay de tsy maintsy mamantatritsika hoe inona ny zavatra ambarin'andriamanitra ao anatin'ity menarana ity de hitatsika tany amin'ny apokalipsy fa ny menarana de manambara an'ilay drabona na le menarana ela ozy ty de voly sy satana zany hoe tamin'io vanim-potoana io zany de efa nisy voarin'andriamanitra efa niodina zay niseho tamin'ny alala menarana nyresaka tamin'ny eva ary le fomba fitrangany andro fafito ho anyresantsika eo daholo ny voarin'andriamanitra rehetra eo koa le menarana satana zany fa izy tonga eo io izy tsy mampiseho mitandrina na mampiseho mirambony araka ny sary ataotsika reny fa miseho amin'ny lango malefaka amin'ny teny mampanantena zavatra tsara miseho ho namana miseho ho tena ty inona zavatra mitranga amin'ny andro fafito de misy an'io karazan'olona io zay mody namana kanefa nitanjona kendreny hapedikizo atonga fahafatesana atonga faminganana de tsy gagitsika eo amin'ny tantarany firenena misy famangezany ary ny vanim-potoana hoe tena metomboka amin'ny andro fafito de taon'ity de andro tokony hitandremana fa misy manana toetra menarana ao miseho namana kanefa mitady zay hahafaty mitady amingana kanefa izy tsy mampiseho zay le faharatsiny zay tsy mampiseho fa fahavalo fa manolo-kevitra mba hatonga fahafatesana de io no natonga menarana ny resaka tamin'ny eva eo ny von'ny azo eo von'ny sa azona hinanana kanefa zavatra ny tenen'ny menarana eto hoe hoy ny menarana tamin'ny raha vehivavy tsy ho fatotsy akory ianareo fa fantatr'andriamanitra fa am'izay andro hinanana anareo azy ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'andriamanitra ianareo hahalala ny tsara sy ny ratsy ary nitanjona kendreny menarana teto manodevoly de ny atonga any adamasiva inana ny von'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy jehova nefa de zao miteny ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de azy hinanana fa miandro zay hinanana ho azy de faty tokoa ianao nefa ny zavatra ny tenen'ny menarana mifamadika am'izay tsy ho fatotsy akory ianareo tsy ho fatotsy akory ianareo lainga rofina ny andro fafito de andro tena ametrahan'andriamanitra ny teniny marina mba tonga fiainana ny andro fafito koa de misy menarana mameteny toromarika zay lainga ahatonga fandringanana sy fahafatesana de azava amitsika moa hoe tsy mahagaga ny toejavatra mitranga am'izao vanim-potoana zao vokatro toejavatra io mahatonga an'ireo aretina mahatonga ny ady maro isan-karazany ety am'ity zao tontolo zao ty ary tokony hitandrina zao tontolo zao hitandrina ny firenena hitandrina ny fiangonana hitandrina ny isankatan'olona fa misy miseho azo ho namanao kanefa mitady andetika ahatonga fahafatesana sy fandringanana manana toetsainy menarana ao anatin'izay tsara ny afataratsika ao anatin'ity afatra amin'ny genesis toko fahatelo ity raha mamerina kely ny zavatra misy genesis toko faharoa ny andininy fahasivy ampanirin'ny Jehova Andriamanitra teo amin'ny tany ozy ny azo rehetra zay matehizady tsara ho fihinany ary ny azonaina teo von'ny sasy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy teo amin'ny voariny noarian'Andriamanitra le azo tsara ho fihinana nataon'Andriamanitra teo fa teo von'ny sa kosa dia teo nisy azo anankiroa teo misy le azonaina ary misy lay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy Jehova tsy nipaiky mihitsy anadamasiva hoe tsy azonareo hinanana ny azonaina fozy Jehova hoe azonareo hinanana avokoa ny azo rehetra eo amin'ny sa zay mateza sady tsara ho fihinana azo hohanina dikan'izay azo hohanina hatramin'ny voany le azonaina satria mbe azo teo von'ny sa de ao anatin'lay ary nampanirin'ny Jehova Andriamanitra teo amin'ny tany ny azo rehetra teo amin'ny tany teo nisy an'le sa edena azo hohanina daholy fa azo tokana
mivon'le azo tokana ny tsy azo anina de mivon'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ary tamin'ny ovan'ny mpotona io tsy mbola nanandrana nefa iadamaseva fa manomboka miaina izy ary teo niditra antsehatra ny devoly satria nitanjona kendreny devoly na le mena rana de tsy tiany anam-piadanany le zanak'olombelona tiany ho tonga amin'ny fahafatesana andro fafito ihany ozy tsika de namitaka izy ary nampizonozona ny finoany adamaseva mba tsy atoky an'andriamanitra satria andriamanitra ny teny hoe azonao inanany ny azo rehetra eo am'sa fa mivon'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy no azo inanana fa miandro zay inananao azy dia faty tokoa ianao ny zavatra mitranga nefa am'izao vanimpotoana zao na de ny mpanompon'andriamanitra tsy mandinika tsara zay voalazan'ny baiboly fa raha vo miresaka hoe say edeny de ny fieritreretany akamaroan'ny olona azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ihanyny eo de ieva nefa tafiditra atao anatin'ny fitaka satria tsy nandray tsara le didy rehefa nytenen'ny devoly ary zay le fanatsafana fantatry ny devoly angeny mariny fantatry ny menarana le mariny fa mody ny tenena ay tsy azonareo hoanina ny azo ao am'saa satria te hitsapy izy any eva hoe tena tazona le didy fe de ataitra eva de miaro teny azona hinanana ihany ozy fa ny azo eo von'ny sa no tsy azona hinanana ny von'ny azo eo von'ny sa ny andiny fatelo no efa nataon'andriamanitra hoe azy hinananareo na tendrenareo izany fa ndro maty anareo jehova tsy niteny an'izany mihitsy jehova tsy niteny tamin'ny adama hoe tsy azonareo hanina ny azo eo von'ny sa de tsy ndretsika teo von'ny sa nisy azo anankaroa azonaina sy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ary zay le fitaka tsy mandinika tsara zay keo ny zavatra misy am'izao vanimpotoana zao vokatra ny tsy fandinihana tsara ny tenin'andriamanitra mahatonga fitaka ka mahatonga fahafatesana na de eo anivon'ny mpivavaka azy de manjary manovanova zavatra ary ny andro fafito no ny resa rahatsikeo de misy zavatra tiany devoly hovana ao anatin'izay mba hatonga fandringanana sy fahafatesana ho an'ity zao tontolo zao ety miaro teny eva ary izy nyeritreritra fa marina ka jehova ny teny taminay hoe tena azona hinanana nataolo ny azo fa mivon'ny azo eo von'ny sa ny tsy azona hinanana ndika an'izay zany raha nyhevitry eva amin'ny fahatakarany azy tsy azo hoanina le azonaina tsy azo hoanina le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy jehova nefa tsy niteny hoe tsy azo hoanina ireo ary tsy niteny mihitsy jehova hoe ny azo eo von'ny sa tsy azo hoanina fa mivon'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy zay azo ray ao amin'le von'ny sa fa misy azonainy ao eo ihany nandrarany jehova ary mitanjona kendren'ny devoly nefa rehefa nahita an'izay de nalefany ka niteny tsy niteny mahitsy angeny devoly hoe le von'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy no azo hoanina fa niteny fotsiny izy tsy ho faty tsy akory ianareo ary mikitika le filana le fanirina tao anatin'ny ivy izy mba tonga azy aka am'le von'le azo matsiriritra de ny von'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ary zay nitanjona kendreny mena rano fetsy de fetsy miseho tahaka ny namana mampanantena zavatra pokaty tsy ho faty tsy akory ianareo ray zay fadisona ahiratra ny masonareo roa zay ho tahaka an'andriamanitra ianareo zany hoe hipetraka eo amin'ny toeran'andriamanitra de ho hitatsika de zavatra mitranga io de io no nampitaina tamin'ny eva tafalatsaka tao anatin'izay izy de inona ny zavatra mitranga ny zavatra mitranga ao anatin'io de tafalatsaka ao anatin'ny fakapana eva tsara nefa mialohan'izay no mantaratsika ny asany reto azo rehetra mazava be azo anankaroa ny teo von'ny sa jehova tsy nandidy hoe tsy azo hoanina ny azo eo von'ny sa fa ny teniny jehova hoe ny von'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy no azo hoanina fa tsy niteny mihitsy jehova tsy azo hoanina ny von'le azo maina manomboka miaina izy miankina amin'izany sy ny safidiny ny avelona zanak'olombelona mandrak'izay nahatonga
fahafatesana ho azy. Ny andro fafito zany de zao misy fiainanao misy fahafatesana fa miankina am'le zanak'olombelona na isafidy ny fiainana izy na isafidy ny fahafatesana. Ireo toejavatra ireo tsy afa-misaraka. Manahoana le azonaina ao amin'ny vonisa le azonaina raha hoanina mahatonga inona Genesis 3 de ny 2:4 Genesis 3 ny 2:4 ka hatramin'ny 2:4 zao voasoratra roa Jehovah'Andriamanitra indro ny olona efa tonga tahaka ny anankiray amintsika ka halalany tsara sy ny ratsy ary ankehitriny andrao anenjitra ny tanana izy ka kany koa ny azonaina ary hoaniny ka ho velona mandrakizay izy. Tamin'ny ovan'ny mpitaona zay mifampiresahana tamin'ny menarany io tsy mbola nanandrana na de le azonaina ary Eva sy Adama. Inona ny asan'le azonaina raha hoanina ny voniny mahavelona mandrakizay. Tsy nefa nohaniny voalohany zay ny asan'le azonaina ary raha ny baikin'i Jehova azona hoanina ny azo rehetra ohatr'za ndikan'zany azo hoanina koa le von'le azonaina. Raha ninana n'le von'le azonaina de fiainana mandrakizay fahavelomana mandrakizay. Kanefa ny zavatra na voafitaka ny Eva ary fantatritsika fa ny azo von'le azo fahalalana tsara sy ny ratsy io no didy napetrak'Andriamanitra fa ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy de azy inanana fa miandro zay inanana ho azy de fa tokoa ianao mahatonga fahafatesana de zao reo le azo teo vonisa ny azo anankiray raha hoanina mahatonga fahavelomana fiainana mandrakizay. Ny azo anankiray raha hoanina mahafaty tanjorak'endreny menarana mba hatonga le zanak'olombelona inana n'le vo mahafaty. Ny 5 hitan-draha vehivavy sy fa tsaro fihinana ny azo sady mahafimaritra ny maso ary azo mahatsiriritra ampahendry na nitazany voniny ka de nihinana izy ary menikeo ny vadiny ka de nihinana izy. Zay ny zavatra mitranga tafalatsaka ary rehefa tena nijerevany tokoa le azo ary azo antoka fa le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de mahatsiriritra ozy ary azo mahatsiriritra mahafinaritra ny maso mahatsiriritra ampahendry tonga de manaitra manentona na mitazany voniny ny inana de tonga am'izay ny loza de ny fahafatesana nanandran-doza le zanak'olombelona ary am'izao vanim-potoana zao vokatry ny tsy fiverena ny olona amin'Andriamanitra tia manandran-doza ary io no ampitandreman'Andriamanitra n'izao tontolo zao. Andro fafito misy azo mahatsiriritra ampahendry ho tazan'ny olona mahatonga fahafatesana zay miseho amin'ny alalan'ny fampanantenana taka ny ataon'le menarana amin'ny lango malefaka miseho mody namana kanefa faminganana sy fandringanana miao-ambadika. Mariny eo eo am'izao tontolo zao mariny eo eo anivon'ny firenena ny vanim-potoana taona 2022 mila fitandremana ary matoa ambarantsika izany de ny fitandremana ange ao anatin'ny loza mba hatonga atsika anana le toe-pana mitandrina miambina tsy matokotoko be fahatany fa ndraindray misy ny olona mody miseho ho namana mody mitsikitsika manao lango malefaka misolelaka kanefa amingana fotsiny raha tsy miaraka amin'Andriamanitra tsy hafantatra ny dedikady ary ny devoly eo ambadika zany rehetrarehetra zany ny inana ny vadiny. 7 nahiratra ny mason'izy mivady ozy ka fatany fa mitanjaka izy nanjaitra ravina aviavy izy natao ny sikina ho azy. Andro fafito zany andro fafito mitrangany zany rehetrarehetra zany rehefa jerevana ao le azonaina ao le azo fahalalana tsara sy ny ratsy ny von'le azonaina mahavelona mandrakizay tsy nihinana an'io Adama sy Eva von'le azo fahalalana tsara sy ny ratsy raha hoanina mahafaty io no hoanina na iratra tokoa ny masony tamin'ny namoronana anazy toko 4:25 nitanjaka izy mivady de raha lehilahy sy mivady nefa tsy nalala enatra misy dikan'izay fa rehefa nihinana ny von'le azo fahalalana tsara sy ny ratsy na iratra ny masony inona zavatra hitany mitanjaka izy hitany ka mitanjaka izy inona zavatra natao
mitady zavatra anamponana ny fahamenarany anjaitra ravina aviavy tsapany ihany ny fahadisoana ao anatin'ny andro fafito misy fiainana mandrak'izay ao anatin'ny andro fafito misy fahafatesana tanjona kendren'andriamanitra niafatra ao anatin'ity taona 2022 ty misafidiana ny fiainana fa aleon'ny olona nefa miezaka mandrakariva tsy miaino ny feon'andriamanitra mahatonga fahafatesana ho azy satria nahoana zavatra fanolovana tany amin'ny atamasiva nke io andriamanitra nefa te amerina ny olona ho am'lony tanteraka raha am'izao taona 2024 zao ny tian'andriamanitra ampitaina ny afatra mba hatonga ny olona hieritreritra fa misy andriamanitra mify ny tantara misy ako ny lehibe manerina n'izao tontolo zao ty taony ty ary ty zao tontolo zao ty tsy afabela amin'io andro fafito io misy fiainana sy fahafatesana zao fa matotonga ny fahafatesana de misy ny finanana ny vaon'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy misy le tsy manaiky ny fandaharana napetrak'andriamanitra fa mampifamadika ambony ambany ny filahatry ny tantara tsy manaiky mino an'andriamanitra na tonga anjolobe iteny raha miova eo anatrehako zany filahatra zany ozy de mitsahatra tsy ho firenena ny zanak'Israely mahatonga fahaverezana mandrak'izay de tohizatsika hatrany zany satria ty taony ty tsy mijanona hatrao amin'ny andro fafito misy zavatra be dehibe mahagaga ty taona 2024 de zay tena miorona ao anatin'ny andro fafito io ary ny rotaona lasa zay efa nisy fanairan'andriamanitra nge fa ny olona ny tsy mino kanefa tsy azo terena ny olona fa manana safidiny ary eto amin'ny genesisy eto andriamanitra tsy hoe miforonona ny olona de tsy maintsy nizotra tamin'izany fa tena andriamanitra fitiavana manaja ny safidy ny zanak'olombelona matoa ny inana ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy iadamaseva safidiny zany tsy avy amin'andriamanitra zany fa nampitandrina azy fotsiny andriamanitra ka raha tonga ny fahafatesana tamin'ny zanak'olombelona tsy avy amin' Jehovah fa safidim-pon'ny adamaseva zany na tonga fahafatesana ary zay fahafatesana ny trango zay de zao vokatry ny toromarika avy amina hery hafa no raisiny fa tsy manaiky ny toromarika avy amin'andriamanitra misy ady ifanandrinany tsara sy ny ratsy am'izao vanim-potoana zao ifanandrinan'andriamanitra sy ny devoly ary eo ny tokony hitandrimantsika mba tonga tsika hahay miaino ny feon'andriamanitra fa ny teny toky mamerina ty ampamarana de atorona miatoko faraky amin'ny telopolo ny andiny faheniny zay le azonaina hitondra fiarovana sy fahavelomana za matahotra mahireza sy matanjana za matahotra namana azy jehovah-andriamanitra no miara-mandeha aminao tsy andaonao na foianao izy na de zao arany zavatra mitranga fiverenana am' Jehovah no ananantsika fiadanana sy fahasambarana ary matoky isika fa ty firenena malagasy ty de firenena tapa-kevitra hiverina ho am' Jehovah no fidiny manokana any eo amin'ny voninahiny de andriamanitra no hita anamarina ny teniny na de eo ara zay toe zavatra zay de manao antso amin'ny olona rehetra fa nitona tokony hiverenana amin'andriamanitra zao jareo avy ny toe zavatra misy tsy afaka naretinareo ny ady any Ukraine na sy Russie misy fiatraikany maneran-tany io inona ny tokony hivavahantsika mivavaha amin'andriamanitra ho an'izao tontolo zao ho an'ny firenena ho an'ny fiangonana ho an'izay afaka mandeha amin'ny marina ary zay no mahatonga atsika amin'ny resaka hoe tsy resaka doctrine mpiangonana ty resaka ataotsika ty soratra masina anao zaventsika zay mifandraika amin'ny tantarany tany de matoky sy mino fa manomboka iondrika eo anatin'ny baibolitsika amantatra ny hevitr'andriamanitra mba tonga fiadanana tsika mivavatsika to ampamarana satranao jehovah-andriamanitra ray no ny teninao nazava aminay ny hevitra tianao ampitaina am'izao andro faran'izao ny loza ny aretina ny ady avetsy averona raha mahay mijery izany zay de porofo-pitiavana
avy aminao satria fanairananay mba tonga nay hifikitra eo aminao entoraka eo apototry ny azo fijalian'i Kristy mba handraisana famanjeny tsisy azonay atao manoloana ny toe zavatra mitrankarehetra satria safidiny zanak'olombelona izany nangatahana aminao mbo maro ny olona tonga saina tsy antehatra amina foto-kevitra diso tahaka ny ataony menarany fa hiverina amin'ilay teninao tsy misy kilema mba tonga fahavelomana mamindra fo aminay tomba mamindra fo amin'ny fiangonana mba tsy ho tonga amin'ny fizarazarana fa iondrika mandrakariva ao anatin'ny teninao ka mpianatra ny olona marina havelona azy mamindra fo amin'ny firenena zay tsy takona velona aminao ihany ko tetika fanamporontanana sy ny fampasavoritahana saim-bahoaka mamindra fo amin'ity zao tontolo zao tri indrindra manoloana ny ady ndre sisy Ukraine ianao miasa natsotra ny sandrinao mba hitondra vahaolana dia tanterahony te fikasana izay fa nomeno anay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo amintsika mandrakariva.